Lototosainan'ny valo sy ny sivy jolay 2024 teto Antananarivo ny Dinika Nasionaly izay nampifandrindran-dalana ny rafitra ara-tsakafo sy ny fanajana ny tontolo iainana ary nandraisan'ireo sehatra rehetra voakasika izany toy ny fanjakana, ireo mpiara-miombon'antoka ara-teknika sy ara-bola, ny sehatra tsy miankina, ny mpamokatra. Tonga ny solotena ny Ministry ny Fambolena sy ny Fiompiana Andriamatoa HAJARISON François Sergio tamin'izao atrikasa nasionaly izao. Ny sekretera jeneraly Andriamatoa 𝐚𝐸𝐴𝐻𝐻𝐻𝐸 notronin'ny avy ao amin'ny 𝐹AO sy ny ONN ary ny solotenan'ny Ministeran'ny Jono sy ny Toe-karena Manga. Andraikitry ny rehetra, andraikitry ny rehetra izy io satria eo ny famokarana ny sakafo fa eo ihany koa ny tontolo iainana. Raha tsy zarizary ny tontolo iainana dia tsy afaka ny hamokatra sakafo isika. Eo ihany koa nefany ankoatran'izay ny rafitra hafa izay mifanindran-dalana amin'io famokarana ara-tsakafo io na ny resaka lalana zany satria raha ohatra ka tsy misy ny lalana dia potika eny an-dalana ny sakafo. Raha tsy misy ny tany ambolena manana ny fananantany ara-dalàna ny tantsaha, ny mpamboly, ny mpiompy, ny resaka ny jono ihany koa zany ao anatin'izany dia tsy tafavoaka zany tsika raha ohatra ka tsy misy ny fandrindrana ny asa rehetra izay mifanindran-dalana amin'izy io. Raha hitarintsika lavidavitra raha dia tafiditra ao anatin'izany koa ny resaka famatsim-bola, ny resaka fandriampahalemana ny any ambanivohitra, ny any amin'ny toeram-pamokarana rehetra na hatrany amin'ny resaka hoe fanapahan-kevitra na ny fametrahana politika pirenena mahakasika an'io resaka rafitra ara-tsakafo io zany dia anisan'ny zava-dehibe. Izany moa zany dia ny tanjona dia ny ananana vahoaka voky afaka miasa salama dia izay no tanjontsika amin'ilay izy mba ahafahan'ny tsirairay zany mandray anjara amin'ny fampandrosoana ny firenena. Zava-dehibe ny fametrahana ny tondrozotra ho an'ity rafitra ara-tsakafo ity. Araka ny tondrozotra pirenena izay nivolavolaina tamin'ny 2024 dia misy axe prioritaire, axe d'intervention anankitelo ao anatiny. Izany hoe ny axe voalohany dia mikasa ny diversification des cultures, izany hoe fiovaovan'ny ny fambolena. Dia ao koa ny resaka gouvernance, dia ny fahatelo ny axe fahatelo ny resaka résilience amin'ny changement climatique. Ny zara ho voameramaro ny mpisehatra tamin'ity dinika notanterahana ity izay hitadiavana ireo fomba hampahomby ny ezaka atao. Tanjona araka ny vina napetraky ny filohan'ny Repoblika Andriamatoa 𝐼𝐴𝐻𝐻𝐻𝐸 ny atrarana ny fahavitantena ara-tsakafo sy ny ananana vahoaka voky afaka miasa salama mba ahafahan'ny tsirairay mandray anjara amin'ny fampandrosoana ny firenena.